Miarahaba antsika rehetra indray amin'ity fandarana zarahay mahasoa ity. Fandarana izay ifampizarantsika rehetra ny mahasoa sy fanasoavana ihany koa eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika. Herinandro vaovao indray no hatrehantsika ary herinandro vaovao izay hanaovantsika fandarana maro izay heverina fahasoantsika rehetra rehetra. Fandarana androany moa izany dia fandarana larana faha-efatra amby telopolo, fandarana larana faha-efatra amby telopolo androany amin'ny fahafitony volana oktobra 2024. Ny zavatra resahantsika izany androany dia zavatra maromaro. Resaka isika vatsim-pianarana ankanesana any ivelany dia misy ihany koa vatsim-pianarana izay azonao ampiasaina amin'ny asa sy fikarohana na fianarana ataonao any Madagasikara, fa misy ifandraisany ihany koa ilay izy amin'ny any ivelany. Dia resaka ihany koa isika fifaninanana izay azonareo andraisana anjara ary misy loka amin'izany ary ny farany dia resaka famatsiam-bola anaovana tetikasa. Io moa ilay nolazaiko hoe miamivoatra moa izany ny fandaharantsika araka ny fangatahana, araka ny zavatra hita izany amin'ny fifanakalozana ifanaovantsika rehetra amin'ny alalan'ilay Facebook, groupe Facebook Zarahay Mahasoa. Io moa dia mbola mamerina eto foana ahako fantatro fa maro be ianareo manoratra aty amiko fa dia aleo dia tsorina fa izay tratra aloha no variana dia rehefa ezahantsika ilay izy izany. Ny hamaly azy rehetra aloha dia tsy hafenina fa tsy tratrako mihitsy. Satria araka ny lazaiko tamin'ny fandarana tamin'ny farany angamba ny lazana iny, eo amin'ny 100 isan'andro ny fifandraisana hafatra avy any aminareo voaraiko. Dia tsorina fa tsy mahavita mamaly an'izany ahako noho ny adidy aman'andraikitra. Fa dia izay azo atao ihany aloha izany no ataontsika. Ialana tsiny be dia be aminareo izay tsy voavaly hatramin'izao. Sao dia ianareo izany hoe dia tsy mba nirarahiana mihitsy izay. Tsy resaka tsy rarahiana ka, fa dia izay tratra izany no ataontsika. Misy fanontaniana vitsivitsy izany reto valiako. Misy an'ity ranabavy HT, ranabavy HT efa ela ity taratasy ity nalefany efa tany amin'ny fahavalo ny volana aogositra dia avy eo izy namerina nanoratra ny 27 ny volana septambra. Dia manontany izy hoe bonjour, hono ianao ve mikarakara olona mitady stage any ivelany, stage momba ny fitantanana? Valiny izany dia izao tsy mikarakara ahako, tsy mikarakara olona mitady stage ahako, tsy mikarakara ahako, fa kosa mahalala toerana ahafahana hitadiavana stage ary mahalala ihany koa ary tari-dalana momba an'izay dia izay izany no zaraiko eto. Dia jereo izany ny fandarana faha-1 amby telopolo, faha-2 amby telopolo, faha-3 amby telopolo, dia ny androany faha-4 amby telopolo dia misy resaka momba ny fianarana asa any ivelany. Ny androany izany tsy tena fianarana asa ilay izy, fianarana asa ihany koa fa misy faninanana atao dia raha lany izany ianao dia afaka mandeha sady mianatra asa ianao no mianatra any Afrika Atsimo sy aiza moa ilay firenena faharoa, any Afrika Atsimo sy Italia. Izay izany ny androany ho resahantsika eo izany. Averiko tsy manana zaza tsy mitady ary tsy mikarakara, mahatonga ilay tsy ahafahako mikarakara dia be dia be ilay asa ity izany zavatra fifanampiana izy ity fa tsy asa fivelomana ary tsy akantsika vola. Ka dikan'izay izany tsy manana fotoana ho atokana hitadiavana isan'olona izany isika. Afaka manoratra ihany nefa ianareo dia raha manam-pahareta ianareo dia manorata hoe ohatrohatr'izao ny zavatra ilaiko sao dia mba sendra ny masoko na zavatra haiko dia tonga dia valiako ilay izy rehefa hitako ny hafatra ao. Izay izany ianao izany ranabavy HT. Dia manaraka indray izany JM nalefa tamin'ny 27 ny volana septambra mitady bourse d'études master tompoko filière économie na économie de l'environnement, développement durable. Aizaka no mety misy an'ireo misy université ireo na iray amin'ireo sendra mba afaka mahazo dia azafady indrindra misaotra tompoko, misaotra mialoha. Izao izany ranabavy JM ianao tsara ny fandaharantsika laharana faha-4 amby telopolo androany fa hiresaka momba an'io izany laharana faha-telopolo fa hiresaka momba an'io izany. Manaraka indray dia RN Imailaka nalefa tamin'ny 2 ny volana septambra. Salama tompoko, afaka manome sity fianarana ingénieur hydraulique ve dokotera azafady? Maimaim-poana.
le site zany maimaimpona sa le fianarana maimaimpona sa le dokotera no maimaimpona sa le azafady no maimaimpona. Zao hydraolika. Raha tsy diso koa ny fandarana androany dia misy resaka ho an'ny ingénieur dia mba jereo le roa izay apetraka ao jereo le izy fa mety mahasoa anao. Izay ny fitadidiako azy izay rehefa avy eo moa manokatra an'ilay tahirin-kevitra dia hitako ao fa mety mahasoa anao zany ranabavy mety isa rahalahy. Andeha atao RN fa le sary koa lehilahy ka miala tsiny aminao lasa ohatra ny lasa natao vehivavy ianao, miala tsiny RN fandarana faefatra amby telopolo androany zany mety mamaly ny fanontanianao. Manaraka indray efa nisy resaka ny fanaovana ihany izy ity zany tsy misy daty moa zany le izy eto fa misy olona zany manontany momba ny vatsim-pianarana mpianatra efa nahazo lisansa. Raha toa ve ka nahazo noty ambony le mpianatra kanefa noty azo tamin'ny deuxième session de rattrapage. Miala tsiny fa me am'le deuxième session de rattrapage fa loza be le baka teo loza be mihitsy. Naheno an'le tenin'ny filoham-pirenena iny zany tsika hoe hisy an'le deuxième session dia lasa eritreritra tokoa ny teny hoe deuxième session moa zany sa rattrapage moa zany sa repêchage moa zany sa inona moa zany tena dikan'le izy zany zao fa lasa eritreritra be amin'le izy zany mampalahelo le toe-javatra satria ny tena koa zany mpanabe tena mampalahelo le izy. Fa eto zany misy an'ity namana ity movy hozy izy raha ohatra ka noty efa tamin'ny deuxième session no anaovana fangatahana dia sao dia manimba an'le fangatahana. Io rehefa afaka dia afaka na noty première session na deuxième session, tsy manana olana amin'izany ilay anjery manontolo anaovana fangatahana fa rehefa afaka ianao zany dia afaka. Ity indray zany mailaka nalefa tany amin'ny voalohan'ny volana septambra ihany koa. Bonsoir hono azafady saika mba hanontany mikasika ilay vatsim-pianarana makany Maurice le raha mba sitrakareo misaotra. Zao ranabavy tsy tadidiko le fandaharana niresahako an'io fa tany amin'ny volana jolay fa ny angaviako ataonao fotsiny izaho manko sady tonga dia mamaky dia mamaly eto fa tsy manana fotoana hoe inona atao indray ny fanontaniana valiana androany. Ny angaviako ataonao dia zao mandeha fotsiny ianao amin'ny Google dia tadiavo amin'ny Google fotsiny hoe bourse extérieure étudiant international Maurice. Bourse extérieure étudiant international Maurice. Zay fotsiny tadiavinao, Île Maurice. Zay ny tadiavinao dia mahita ao amin'ny Google ianao. Zany hoe raha manam-potoana moa zany raha manam-potoana irariana isy le fotoana. Raha manam-potoana zany dia hojereko le fandarana nataoko taloha dia averiko apetraka ao amin'ny groupe Facebook-tsika ao ianao mahita azy dia azonao jerena. Hoezahako amin'ity herinandro ity tsy hanonona daty fa azonao atao foana zany mitady azy fa ho hitanao ao zay fa fandarana efa natao taloha zany izay zavatra izay. Zay zany nivalin'ny fanontaniana aloha amin'ity androany dia ny programantsika zany androany hiresaka isika nankaiza moa le noty teo. Hiresaka isika zany amin'ny vatsim-pianarana dia hiresaka fifaninanana dia famatsim-bola anaovana tetikasa. Zay no ataontsika androany. Dia rahampitso talata io rahampitso talata ianareo rehetrarehetra izay manana sekoly, ianareo rehetrarehetra izay manana sekoly na mpitantana sekoly na ianareo mikasa hanangana sekoly dia hisy resaka manokana ataontsika rahampitso anareo fifaninanana azahoana sertifika fitantanana sekoly sy famatsim-bola ho ana sekoly. Rahampitso zany isika no hiresaka an'io zany ho anareo rehetrarehetra izay manana sekoly na mitantana sekoly, mitantana sekoly ianareo na koa mahafantatra olona mitantana sekoly na manana sekoly na manam-pikasana hanangana sekoly. Rahampitso talata no hiresaka an'izay isika. Dia mbola misy vatsim-pianarana hafa ihany koa resahako rahampitso indrindrandrindra ianareo izay liana amin'ny fianarana momba ny fandriam-pahalemana, momba ny fampandrosoana, rahampitso koa zany izay no resahantsika. Dia ny ambin'ity herinandro ity zany raha sitrapon'Andriamanitra ka samy velon'aina isika mianakavy, izay moa zany no irariana, dia ho resahantsika ny fianarana mandeha aty États-Unis aty amin'ny Bekintana. Be dia be ny manontany an'io dia izao no naovantsika azy. Any amin'ny larobia zany isika no manomboka resaka an'io. Io tsy ho vita indray andro fa mety ho herinandro manintsitra resaka fianarana aty amin'ny Bekintana aty États-Unis. Izay no resahantsika manomboka amin'ny alarobia dia izay fotoana ahavitantsika azy zany. Tahak'izay zany ny fandarana ny programantsika amin'ity herinandro ity. Nda ho ary tohizana hanomboka
tohizana amin'izany sa nanomboka efa nanomboka zany tohisantsika le fandarana androany dia idraso reo zafady tompoko ohatrany mihitsy misaotra anareo amin'le fampahirezana nataonareo zany satria moa zany tamin'ny fandarana farany teo zany nitantara hoe misy tsy mankasitraka zany le fandaharantsika dia za moa zany lasa hitritrihina moa zany tena tsy ankasitrahana raha ohatra ve manao zavatra mampandroso ny hafa dia inona moa zany lalàna manohitra an'izany zany zao dia inona zao no tena olana amin'izany raha mandroso zany ny hafa dia maninona moa zany zao raha mandroso ny hafa dia be dia be moa zany nareo no nampahery fa dia voaraiko ilay fampahirezana fa isika aloha mitohy ny fandaharantsika izay sy rahalahy fitelina moa mbola tsy tafaresaka momba anazy io fa dia mitohy aloha ny fandaharantsika fa dia zaraina ny mahasoa rehetra zaraina satria rehefa mandroso isika tsirairay avy dia mifampandroso dia mitohy hatrany ny fandrosoana fa tsy mila iandrasan'olona io fa izay afaka manao dia manao ary io tsy misy hoe miandry toerana vao hanao zavatra zany fa efa fiainana ny manao soa ny hafa rehefa fiainana mizara izay fantatra satria rehefa samy misonitra dia izay ny zava-dehibe fa dia mankasitraka anareo zany amin'ny fampahirezana. Eny ary ny vatsim-pianarana voalohany resantsika dia vatsim-pianarana izay feno iantohana avokoa ny rehetrarehetra. Iantohana avokoa ny rehetrarehetra vatsim-pianarana feno iantohana avokoa ny rehetrarehetra dia eo amin'ny 20 sy 300 ny isan'ny paositra mila fenoana amin'io izay zany fangatana ho ekendry zareo 20 sy 300 dia hianatra any Belzika zany no mianatra dia be dia be zany amin'ny taom-pianarana manaraka io zany zafady efa manomboka angatsiaka aty aminay mantsy dia efa manomboka miditra raha gripa somary ohatra mifarina feo fa miala tsiny tompoko. Le vatsim-pianarana io zany dia natao an'ireo rehetra izay hianatra any Belzika dia mety io zany vatsim-pianarana hakana maîtrise na koa anaovana fanofanana manokana dia ny lalam-piofanana amin'io zany dia lalam-piofanana be dia be fa saika miompana amin'ny fampandrosoana ohatra fampandrosoana tontolo iainana fitantanana fiarahamonina maîtrise momba ny zon'olombelona maîtrise momba ny fitantanana ny harenan-dranomasina sy an-dranomamy dia misy ihany koa zany maîtrise momba ny fifehezana ny loza voajanahary sy ny zavatra tsy ampoizina ny fifehezana ihany koa ny aretina avy amin'ny tampoka tsy ampoizina maîtrise ihany koa izay miompana indrindra amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena iraisam-pirenena misy ihany koa momba ny fitsaboana misy ihany koa ny momba ny fitantanana fampindramam-bola madinika dia misy ihany koa ny fitantanana ny harena voajanahary amin'ny tanan-dehibe sy ambanivohitra dia misy ihany koa ny resaka momba ny fahasalamam-bahoaka maîtrise daholo zany rehetra zany dia fikarohana momba ny fahasalamana ankapobeny fikarohana momba ny siansa sy fitantanana ny tontolo iainana ary koa momba ny fitaterana sy ny kirakira rehetra momba izany. Ao koa zany fianarana momba ny io zany isan'ny lerana-bavy ny resaka stage momba ny stage momba ny fiantohana momba ny fahasalamana momba ny fanafody momba ny fanamafisana ny lafiny ara-pahasalamana ny fianarana momba ny geografia fampitam-baovao ara-jeografika fianarana ihany koa fanofanana azafady fianaran'asa momba ny fanorenana maharitra fianaran'asa ihany koa momba ny haivao ny atao hoe haivao zany dia innovation ho antsika izay sahirana kely ny amin'ny mamantatra an'izany ny fanofanana momba ny haivao sy ny fitantanana orinasa fambolena izay tantanana fianakaviana ireo zany dia any Belzika zany ianao no mianatra amin'io manomboka amin'ny taona ho avy io omeko anareo le roy ARES no anaran'ilay izy ARES masters ARES dia azonareo atao mijery an'izay amin'ny Google io moa rehefa vita ny fandaharantsika dia apetratsika amin'ny Facebook groupe Facebook Zarahay Mahasoa ny andinindiny rehetra momba azy dia afantaranao izay tokony atao tadidio ny daty fametrahana fangatahana dia fahafito ny volana febroary taona 2024 fahafito ny volana febroary taona 2024 ka ny azy dia mila alefa paositra ny fangatahana
mila alefa-paositra ny fangatahana. Raha ohatra indray ka resaka fianarana asa na antsoina hoe stage zany tianao atao dia 10 ny volana janoary 2024 no fandefasana ny fangatahana. 10 ny volana janoary 2024 no fandefasana ny fangatahana. Tadidio zany ho antsika izay manana lisansa ka hanao maîtrise be dia be ilay lalam-piofanana teo jereo zany naparitao amin'ny namana ilay izy sao dia mahasoa. Fa zay ilay lazaiko izay raha misy moa zany tafavoaka irariana misy lasa dia mba ilazao ihany namana dia mba ilazao ihany namana fa rehefa misy lasa ny ianareo miteny aminay dia izay mianakavy manao fety mba manao fetiko zavatra fifaliana zany no nanaovana ity fandaharana ity ka mba lazao ihany rehefa misy tombontsoa azonareo avy tamin'ilay fandaharana na tsy vatsim-pianarana fa nahitana tombontsoa na torohevitra na hafaly anareo dia mba lazao dia mba mifety foana izay mianakavy. Zay zany ny anay zany zao no tena fifaliana valisoa azonay amin'izy ity. Zay zany mba vatsim-pianarana. Dia anankiray ity indray fifaninanana sy vatsim-pianarana mitambatra. Dia ity indray zany ny anaran'izy dia Open Africa Power 2020. Open Africa Power 2020. Dia le Open Africa Power 2020 io dia fifaninanana ho an'ireo rehetra mpiantsehatra na havanana amin'ny resaka herinaratra. Io zany olana be le jirama any amintsika. Le herinaratra ampiasaina mihitsy zany. Za moa zany mitandrina be miresaka an'io fa sao dia misy miteny manenjika fitondrana. Sao dia zay ny ankahalanareo ny fandaharantsika eto tsisy resaka fanenjena na iza na izy eto. Fizarana izay mahasoa, fanatsarana mpiarabelona ny eto ary tsy tokony hisy olona alahelo amin'izany fa rehefa mandroso ny rehetrarehetra tokony ho faly isika mianakavy. Ka ity tetikasa iray ity fifaninanana ity zany dia resaka momba ny herinaratra, famahana ny olona ny herinaratra, fitrandrahana herinaratra. Ka ny olona izay manao maîtrise na doctorat ho anareo any amin'ny polytech zany satria misy ilay hoe fifampitana inona zany fifandrindrana équivalence zany fitovizana ny diplômanareo dia afaka manao nareo rehefa ao anatin'ny taona 420 ka hatramin'ny 2020 taona ianareo dia afaka mangataka. Rehefa 420 hatramin'ny 2020 taona dia afaka mangataka mandray anjara amin'ity fifaninanana ity Open Africa Power 2020. Ny Enel Foundation, ENEL Fondation. Ohatrany nalaza zay ilay resaka fondation tato ato fa ity zany Enel Foundation. Enel Foundation no mikarakara azy. Dia olona manao maîtrise doctorat zany na izay mitovy amin'izay zany no afaka mangataka. Dia rehefa voafidy zany ianao dia manaraka fiofanana any Afrika Atsimo dia avy eo ianao makany Italia. Dia ny daty farany fametrahana fangatahana mareo tsara, daty farany fametrahana fangatahana momba n'ity resaka herinaratra ity ho anareo manao maîtrise doctorat momba an'izay dia ny 1 ny volana Oktobra. 1 ny volana Oktobra. 1 ny volana ity. Zay ilay izy tsy mifanany vavako aza niraikitra koa milaza an'ilay izy fa 1 ny volana Oktobra no ametrahanareo fangatahana. Manaraka. Ity indray zany dia misy an'ilay hoe Euromena Awards. Euromena Awards misy amin'ny teny frantsay ity fangatahana ity dia natao zany fifaninanana ho an'ireo mpamorona orinasa. Io zany ataon'ireo start-up ho an'ireo mpamorona orinasa izay mpamorona orinasa eo an-toerana sy haivao. Dia haivao zany hoe innovation. Ireo mpamorona orinasa, ireo mpikirakira orinasa, mpitantana orinasa, mpamorona dia momba ny haivao zany na orinasa ao an-tanàna ao amintsika ao zany no mandray anjara amin'ity fifaninanana ity. Ny sehatra afaka mandray anjara dia ireto avy: fanabeazana, kolontsaina, fahasalamana, fisitrahana eo amin'ny lafiny ara-bola, tontolo iainana, fampandrosoana amin'ny sehatra ny toe-karena sosialy. Rehefa manodidina an'ireo zany ny zavatra ataonao, dia mampirisika anao handray anjara amin'ity fifaninanana ity fa afaka ny ahazo vola hatrany amin'ny sy fitarihan-dalana hatrany amin'ny 2,000 euro ianao. 2,000 euro. Io moa mbola misy loka hafa koa kelikely omeny. Fomba fiteny moa ny kelikely 5,000 euro moa dia okey. Fa fomba fiteny azy fa be dia be zany tombotsoa azonao amin'io raha ohatra ianao zany voafety.
Dia hazavainao zany ny fomba hitsarana le fananana, ny kalitaon'le hevitra, kalitaon'ny vokatra na ny raharaha izay kirakirainao amin'ilay orinasanao, kalitaon'ny fomba fitantanana, tafiditra anatin'izay zany ny viana, tafiditra anatin'izay ny fomba fitantanana an'ilay orinasa sy ny faharetany, kalitaon'ny haitarika zany ilay hoe leadership sy ny haitantana, kalitaon'izany rehetra zany management. Dia ny fandray amin'ny fanofanana omenao ny mpiasa sy ny fanofanana raisinao, dia ny fiantraikan'izay rehetra izay eo amin'ny fiarahamonina ary ny fomba natanterahanao an'ilay asa. Dia misy roa mazava tsara ao amin'ny Euromena Consulting Teboka.com, Euromena Consulting Teboka.com, Euromena Consulting Teboka.com. Io moa zany hitanareo amin'ilay Facebook-tsika daholo zany tsipiren'ireo rehetrarehetra eo hitanareo ilay izy dia afaka manao an'ilay fangatahana ianareo, midira amin'ilay Facebook-tsika nareo, groupe Facebook Zarahay Mahasoa, groupe Zarahay Mahasoa, zedra lehibe Zarahay mitambatra fa ilay Mahasoa M kely, satria misy maro manontany anahy, toa tsy hitanay mihitsy ilay Zarahay Mahasoa fanakaiza, ao foana izy ka, fa zedra lehibe Zarahay teny mitokana, Mahasoa misaraka zany M kely. Dia iverenako ilay Euromena teo, ilay daty anaovantsika fangatahana amin'ny Euromena dia amin'ny 12 ny volana Desambra 2024, 12 ny volana Desambra 2024, zay zany ny daty farany anaovanareo an'ilay fangatahana. Zay zany ny fandaharantsika androany ohatran'ny hoe aingana be ilay izy fa alina be ilay andro dia aleo aloha zany mbo hatory, tena hifonana aminareo fa alina be matory tara foana tato manomana an'ity fandaharana ity dia ohatran'ny tsy mety amin'ilay fahasalamana, na dia eo aza ny fitiavana an'ilay zavatra atao sy hoe fitiavana fanasoavana, fa ny fahasalamana koa hain-dehibe ka tsy mety. Ka averintsika zany ny zavatra natolotra androany dia misy vatsim-pianarana hianatra any Belzika, ARS izay ny anaran'ilay izy, dia ny daty farany fahafito ny volana Febroary 2024 ho an'ny manao maîtrise, 10 ny volana Janoary 2024 ho an'izay hianatra azy. Sao dia variana edy sao dia mahita an'ireo daty ireo dia hoe mbola ela, fa misy maro koa ny raha karakaraina aminazy ity, fa sao dia variana. Raha zany nareo raha liana aminazy avy dia miditra amin'ilay Facebook, groupe Facebook, dia mijery izay azo atao. Misy zany fananana, ilay fifananana teo zany fifananana anankiroa, Open Africa Power resaka herinaratra, sao dia mba nareo ireo olona ny amahan'ity resaka jiro tapatapaka lavareny any amin'ny tanàna ity, mba atao ve kiringahy ny fangatahana, mba atao ve ireo olona ny fangatahana aminazy ity, mba ianareo mba mahita vahaolana fa dia tena mijaly kony. Dia io efa ho antsika 7 taona hatramin'ny 12 taona hianatra any Afrika Atsimo sady hanao fihofanana no makany Italia. Daty fametrahana fangatahana efa tsy ela koa izy ity, 1 Oktobra 2024. Euromena Awards ho antsika rehetra indray izay manana namorona orinasa start-up moa zany, orinasa eo an-toerana na haivao, dia antsika rehetra izay tafiditra amin'io lohahevitra amin'io fanabeazana, kolontsaina, fahasalamana, fisitrahana eo amin'ny lafiny ara-bola, tontolo iainana, fampandrosoana eo amin'ny sehatra ny toe-karena sosialy, dia ataovana fangatahana 12 ny volana Desambra 2024 ny fetim-taona farany fametrahana fangatahana. Fampatsiahivana kely raha ampitso zany isika talata ho anareo rehetrarehetra izay manana sekoly, ho anareo rehetrarehetra izay manana sekoly na mpiandraikitra sekoly dia hisy fandarana manokana ho ataontsika, misy fifaninanana manokana ho atoroko ho hazavaiko anareo ilay fandehany izay mety azahoanareo vola hatrany amin'ny 10,000 ariary, azafady 10,000 euro, 10,000 ariary. Moa tsy tokony lazaiko ilay izy tsy manino, azahoanareo vola hatramin'izay raha ampitso talata no resahantsika amin'io, resaka sekoly io, fitantanana sekoly, tompona sekoly io, izay no resahantsika amin'io. Misy vatsim-pianarana hafa ihany koa resahantsika momba ny fampandrosoana sy resaka fandriam-pahalemana, dia mbola misy vatsim-pianarana hafa sy faninanana, fa dia amin'ny talata isika maheno an'izay rehetrarehetra izay. Fanampan'izay moa efa nilazaiko teo natsidiko
Manomboka ny alarobia izany isika dia hiresaka ny fianarana aty Etazonia. Izay indray no resahantsika ka dia efa homany manomboka amin'ny alarobia amboariny fotoana ary ao tsy tapaka ny fandaharantsika fa manomboka amin'ny alarobia mandra-pahavitany. Izay foana no resahantsika satria misokatra daholo izao ny fangatahana vatsim-pianarana aty Etazonia ka dia tsara izany ny hiresahantsika an'izay manomboka amin'ny alarobia izao ka dia amboary izany ny fotoananao. Izay ary izany ny fandaharantsika androany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, misaotra antsika rehetra naraka hatramin'ny farany. Raha foy ilay izy dia halana tsiny fa aleo aloha mbo andeha hatory kely dia manohy ny fandaharana indray isika izany raha ampitso talata. Mifandray eo ihany isika amin'ilay facebooktsika groupe Zarahay Mahasoa, Zarahay Mahasoa. Ao isika no mamaly ny fanontaniana sy mandray ny toromarika rehetrarehetra. Samy tahin'Andriamanitra, samy ela velona. Mankasitraka antsika mpiaino, mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, isaorana mandrakariva ihany koa ny teknisianina izay nampita ny feo. Mankasitraka anareo izahay avy amin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara, hetsika asa ho an'i Madagasikara izay namolavola ny fandaharana ary ny tenako Dr Jean-Luc Ravelo Armisy nanolotra ny fandaharana. Samby tsara tompoko.